mbola mpifaliana indray ny anolorana ny arahaba amintsika natratra'izao fotoana izao. Anomboantsika ny fotoana dia andeha isika hiaraka hihira avy hatrany ny hira faneva ary ankoatrary. Mbola hiaraka hivavaka isika. Rainay masina izay tsara irezany an-danitro, mbola velom-pisaorana anao hatrany izay anao izao fotoana menao anay izao. Ankehitriny izay dia mbola mangataka anao hatrany hanatrika ny fotoana rehetra izay ataonay eto, ary engany izao mba voninahitra ilarinao rery ihany. Ndahenao ny mpijery tsirairay avy sy ny mpiaino tsirairay avy amin'izao fotoana izao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy nanao ny vavaka. Amen. Eny ary mbola faly mifanatitava amintsika indray ry ava-malala isany amin'ity fotoana androany ity indray, raha tsika mandinika ny tenin'ny soratra masina. Ka efa lohahevitra maromaro ny diniantsika talohan'izao, efa nandeha ny lohahevitra voalohantsika, lohahevitra faharoa, lohahevitra fahatelo. Ankehitriny tsika dia andray ny lohahevitra fahaefatra sady androany. Kanefa isaorantsika sady ianao afaka mbola manatrika izany fotoana izany. Lohahevitra maly dia lohahevitra goavana izay mitondra ny lohateny hoe ianao fa efa fantatro sady izany satria ianao nanatrika maly dia lohahevitra mitondra ny lohateny hoe adiniko fa ahy ilaina ny manao akanjo. Androany tsika dia anaraka lohahevitra iray indray, lohahevitra goavana tsy mena mitany tamin'ny maty. Ka lohahevitra izay hodiniantsika androany dia lohahevitra mitondra ny lohateny hoe adiniko fa ahy milentika ny masoandro. Kanefa mialohan'ny anarantsika izany lohahevitra izany dia anaraka antsakirana ankirangatsika izay iarahana amin'ny antoko-pira feo adventista Betongola na Fabia izany. Ka meno finaritra izany hira izany ary ianao.
ry ava-malala andro fa efatra sahady isika anio mbola faly mitsidika ny tokantrantsika rehetra miaraba atsika rehetra na izanao izy toerana mihitsy atsika miaraba manokana ireo namana avy any amin'ny faritra atsimony Madagasikara izay mandefa afatra ty aminay fa manaraka tsy tapaka an'izao fanaharana izao miaraba koa ireo namana amin'iny faritra Sambava, Andapa, Antalainy ny any amin'ny faritra Antsiranana izay manaraka an'izao fandarana izao ihany koa mahafinaritra ny fampiresadresaka amintsika miaraba anareo izany Mahajanga ny any Tomasina tsy adino misy avy any Marotsehatra manana ravaratra misy ireo namana izay mifampiresaka hatrany satria faly ny fankahita amintsika isaky ny fotoana tahaka izao andro fa efatra sahady isika amin'ity fiarahana fandinika soratra masina fiarahana mifampizara teny maso ity adiniko fa ay aho zanak'Andriamanitra amin'ty andro anio ity isika amin'izao andro fa efatra izao dia fa hazo inona fa efa manomboka tsy manadino hoe sa ahoana efa manomboka tsy manadino isika fa toetratsika taloha ilay adintsika fa zanak'Andriamanitra isika tsara izany ary aoka ho tohizana amin'izay mandrakariva ny fanapa-kevitritsika aoka tsy hanadino tsony isika fa zanak'Andriamanitra amin'ty andro aty mantsy dia andinika lohahevitra lohateny anankiray indray isika dia ny hoe adiniko fa milendika ny masoandro vavaka isika tompo Andriamanitra iny misaotra anao izahay satria be fitiavana mandrakariva ianao hitahiranay mandrakariva ambany fahasoavanao ankehitriny izay dia anaraka teny soa avy aminao koa dia miterena Jehovah fa miaino ny mpanomponao anaran'i Jesosy amen. Adiniko fa hay milentika ny masoandro inona indray ny tiany zany ambara amintsika malasa atsika fa eo amin'ny 15 minitra ka hatramin'ny 20 minitra ihany ny fotoana izay angatana amintsika mba hahafahantsika mamaky teny soa avy amin'ny tenin'Andriamanitra avy eo amin'ny Baiboly izany milentika amin'ny masoandro zava-misy mbola ao amin'ny toerana iray ny olona tamin'ireny fiboana ireny ary tamin'ireny fiboana ireny ary ina zavatra mitranga nasian'ny fanjakana nakatona ny toeram-pivarotana rehetrarehetra fa misy toerana tsy mikatana fa dondomina dia misy mitsirika kely aika feno olona ao zava-doza inona kay izay ny raha azontsika an-tsaina izay mihitsiny ny toeram-pisotroana zava-pisotro misy alikola na tenenina fotsiny amina hoe bara moa izany firifiry moa ny tanora no voageja n'ireny toerana ireny satria isaky ny toerana isaky ny elakelatrano dia feno azy ireny ary ny zava-misy dia izao tsy mahatsiaro andro itsony hoe efa alina ny andro e ary ndraindray efa divaraina ny andro mbola amin'ireny hainy tanora rehetra zany karaksa zany any amin'ny karaksa inona natao any fety lanonana fa indrindra misotro tampalahelo fa na dia efa miletika ara masoandro dia fa adino mifo avao fa tsy fantatra zao fa maraina ny andro sa alina tsy haitsony miletika amin'ny masoandro e sa maraina tsy haitsony satria fa jambena ny toka ten'Andriamanitra dia mahagaga fa milaza zany mihitsy ny amintsika ny teny soratra masina dia novaka itsika izay voalaza ny Isaia 5:1-7 ka hatramin'ny 7 Isaia 5:1-7 ka hatramin'ny 7 manao hoe minaran'i Jesosy lozan'izay mifo maraina koa ka maninona mitady toka izay miboboka mandra-paharivan'ny andro ka ampirehetiny divay dia inona ny ataona ankoatran'le toka sy divay teo karaksa osika dia soratra masina miteny fa tsy zao ary ny lokanga sy ny valiny ny amponga tapika sy ny sodina ary ny divay no fotom-panasany fa ny asan'i Jehovah tsy mba jereny ary ny ataon-tanany tsy mba hitany
ary noho izany dia ho lasako babo ny oloko noho ny tsy fahalalany ary ny olona ambony ho mosarena ary ny valalabe mandry ho aninona na dia miboboka toka be aza dia mbola ho mainy hetaheta atrany. Madagasikara raha nytaremarika navoaka ny OMS dia fahavalo amin'ny telopolo amin'ny mpisotro toka indrindra aty Afrika. Ireo firenena musulmane izay mandrara ao anatin'ny lalàna toerana mihitsy ny fisotroana zavatra mahamamo no mba harinany Madagasikara. Anatra ho atsika tanora amin'ny mafotoana natokana ho atsika tanora zao fotoana izao koa ifampiresahana amintsika fa mpitabataba ny toko zany soratra masina ka tsy endry izay maraikiraiky tratran'izany. Mbola misy tena anankiray zao ty zaraina amintsika lioka toko faha 1 andiny faha 1 sy faha 4 de tahaka izany koa ianareo raha vao hitinareo fa tonga izany zavatra zany dia aoka fantatrareo fa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra. Raha efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra efa androisantsika teto fa ho avy Jesosy handray antsika ho aminy, ho avy zazadiny fa atao mariazysika amin'izay fotoana izay mariazy amin'ny Kristy. Dia inona zavatra mitranga mananatra antsika ny tena soratra masina mandiny faha 4 amin'ny Lioka toko faha 1 io manao hoe ary mitandrema fandrao ny fonareo ho vesarany vokatry ny fisotrotoka sy ny fahamamona ary ny fiahiahiny zao fiainana zao ka ho avy tampoka aminareo tahaka ny fandrika izany andro izany. Nitoka tokoa mampanadino adino tokoa fa miletika amin'ny masoandro any manidy bara ozy ny fiten'ny tanora zay manana lakle amin'ny bara mihitsy ny sasany any foana. Misy fandarana anankiray nijereko tamin'izany fotoana izany, fandarana anankiray izay nanontaniana andreo andriambavilanitra hoe raha ianareo inona no tena tsy tianareo indrindra, lehilahy mampirafy ve aya lehilahy mampirafy sa lehilahy tsy manome vola sa lehilahy mpisotro toka mamolava, inona no tena tsy tianareo? Fa ny magaga no valindreo andriambavilanitra dia aleon'izy ireo lehilahy mampirafy, aleon'izy ireo raha lehilahy tsy manome vola, fa ny lehilahy mamo tsisy lanazy. Fa ny magaga taty aoriana dia misy milaza indray hoe aleo le toka ihany indray, tsy haiko ianao zay mety safidinao. Fa ny teny soratra masina eto dia milaza mihitsiny fa tena ho tampoka ary mandraingiraingy zay tratran'izay toka izay tsy malala fa miletika ny masoandro. Ezekiel toko faha 20 fa izao ny Jehovah'Andriamanitra ireo ko mandehana araky ny didiko re ary mitandrema ny fitsipiko karaho izany ary manamasina ny sabatako mba ho famantarana ho amiko so aminareo fa ho fantatrareo fa izao no Jehova Andriamanitrareo. Eto dia miteny ny mpaminany Ezekiel, miresaka amintsika ny mpaminany Ezekiel eto hoe ny fitsipika Andriamanitra ne ary ao anatin'izay ny sabatany Jehova zay ao anatin'ilay nresantsika omaly lay didy folon'Andriamanitra famantarana amiko sy aminao. Miresaka masoandro miletika tsika eto, andro izany ary andro anankiray ao anatin'ny herinandro ny sabata dia zavatra misy dia izao adin'ny olona koa fa miletika ny masoandro rehefa zoma hariva ary manomboka ny sabata. Fa maninona mamono fiainana va? Fa maninona mamony fampianarana mety hafahafa va? Tenin'ny Ezekiel toko faha 20 andiny faha 20 sy faha 20 ty averiko vakina amintsika. Izao ny Jehovah'Andriamanitra reo ko mandehana re araky ny didiko hoe mitandrema ny fitsipiko karaho izany ary manamasina sabatako mba ho famantarana ho amiko sy ho aminareo ka dia ho fantatrareo fa izao ny Jehova Andriamanitrareo. Ny dikateny iombonana eto Madagasikara raha vakitsika ny tantara nafatesan'i Jesosy
no afantarantsika misimisy kokoa momba io sabata io. Mety teny isika mpanaraka hoe satria fiangonana adventiste mitandrany andro fafito no mitondra ny famelabelarana de mety resakitsika hoe fampianarany fiangonana adventiste baiboliny fiangonana adventiste tsy baiboliny fiangonana adventiste na fampianarana adventiste no entina amitsika fa baiboly dika teny iombona ny kristianina rehetra eto Madagasikara na laitsina hoe DM no vakina amitsika. Vakitsika hatram'izay moa zany le dika teny tsona hoe dika teny protestanta. Ozy ny voalaza ny teny soratra masina ao amin'ny Lioka 3:4-4 ka hatramin'ny 4:20. Zoma hariva fiomanana tamin'izay ary efa nomboka ny sabata ireo vehivavy nomban' Jesoa hatrany Galilea de niaraka tamin'i Josefa ka nandinika ny fasana sy ny fomba nametrahana ny vatan'i Jesoa. Avy eo de nody izy ireo ary nanomana zava-manitra sy ilomanitra fa tamin'ny sabata de niala sasatra araka lalàna. Toy ny vaky teny ao amin'ny 4:20 azafady andiny voalohany de zao ny toy ny vaky teny ny andro alahady vao maraina mangirany ratsy de lasa ireo vehivavy nakany amin'ny fasana nitondra ny zava-manitra efa voahomany. Zavatra misy teto de izao ny zoma mialohan'ny andro sabata no anekena fanahafatesan'i Jesosy ary ny sabata satria efa tafiditra ny sabata de tsy afaka nanositra zava-manitra ny fatin'i Jesosy ireo mpianatra ireo vehivavy fa nitsahatra ihany izy tamin'izay andro sabata izay fa niandry ny andro alahady andro voalohany amin'ny herinandro mba hanositra ny fatin'i Jesosy zava-manitra. Ny baiboly no milaza izany, ny tenin'Andriamanitra no milaza izany. Koa petraka aminao ny fanontaniana sao de manadino ary ianao fa rehefa milentika ny masoandro ny zoma araka ny teny soratra masina io de manomboka izay ny sabata, manomboka izay ny sabata. Mety nanadino ianao hatramin'izay fa tian'Andriamanitra no mampatsiahy antsika, tian'Andriamanitra no miresaka amintsika araka ny didy faefatra. Ny didy rehetra de io tokany io ihany no milaza, io tokany io ihany no milaza manao hoe mahatsiarova inona ny andro sabata hanamasina azy mahatsiarova. Raha miteny didy hafa manao hoe aza manao an'izao, aza maniratsira, aza miteny ohatr'izao, aza mangalatra, aza mamono olona, didy rehetra milaza an'izany de ny didy faefatra no milaza manao hoe mahatsiarova. Ny lohateny diniantsika rehetra nandritra ny izay efarana izay zay andro efatra teo aloha izay de izao manao hoe adiniko fa izao, adiniko fa izao, adiniko fa ity fandroany. Miteny aminao Andriamanitra, tena manao antso mivantana amintsika misy n'Andriamanitra manao hoe mahatsiarova re. Mety betsaka amintsika amin'ny fanontaniana, mety betsaka amintsika mametra-panontaniana manao hoe ka izao ne efa nifoanana ne io hoe tsy otsony io hoe efa novaina io hoe manasantsika aho anaraka fampianarana izay mikasika izany na ametraka fanontaniana aty amiko aty aminay amin'ireo marobe manazava izay andro sabata izay. Fa ny andro sabata ry havana, ry andro sabata ry namana de tsy niova, tsy natao an'i Jiosy, tsy natao an'ny adventiste akory fa natao antsika zanak'olombelona. Ny fitiavan'Andriamanitra trany no nampaharetany tamintsika ka mbola iresahany amintsika manao hoe mahatsiarova. Afaka mbola fampiresaka isika fa noho ny fotoana dia mety tsy voabelabelatritsika eto, tsy voabelabelantsika eto amin'ny antsipiriany ireo fantaniana maro be mikasika ny sabata izay mety apetrakao. Fa ny anasana ianao kosa dia izao hoe azadiny intsony manomboka amin'ity andro ity fa rehefa milentika ny masoandro ny andro zoma dia manomboka izay ny sabata ny Jehova Andriamanitra. Ray andro
de nisy tovavy tsara tare tao amin'ny tanàna anankiray ti azy daholo tara tamina avokoa reo tovolahy rehetra tao an-tanàna satria tsara tare raha zany raha tovavy tsara tare tao an-tanàna rehetra de samy naniry avokoa akale tovavy io inona zavatra nitranga nisy tovolahy-mpanan-karena anankiray zay fantatry ny rehetra fa ratsy fanahy kanefa manam-bola be ratsy fanahy kanefa manana zao zavatra io manana trano manana ny rehetrarehetra misy tovolahy kely anankiray indray a somary malotoloto somary matrantrara ny fijery azy mba naniry araka tamin'ity tovavy ty koa io tovolahy kely io ina zavatra nitranga izy tsika lasa ireo anankiroa reo samy resaka tamin'ny ray aman-dreny lekizy vavy hoe andehaka rehefa tonga ilay voalohany lay lelam-panan-karena de natany ray aman-dreny fa iza moa ianao tompoko izao a de zao manana trano betabe manana izao rehetrarehetra zao a fantatry ny ray aman-dreny tsara nefa fa masika sady ratsy fanahy io lehilahy io lay tovolahy kosa nanontaniana fa ina ny asanao tovolahy ina navaliny mpiandromby a mpiandromby 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 ve mba aniry anambadiny zanakay kosozy le ray aman-dreny le tovavy koa moa vao naheniny hoe misy mpanan-karena be mitady anahy na de ratsy fanahy tsy problème andeha anaraka an'io lehilahy ratsy fanahy mpanan-karena io foana ozy lay tovavy tsara tare tao ary lasa nataony fanambadiny lay lehilahy mpanan-karena sy lay tovavy tsara tare zavatra nitranga azotsika tsaina tsara fa na de nanana zavatra rehetrarehetra ary le lehilahy no ny ara-tsy toetrany de mpamono vady fo velively ilay vehivavy tsara tare ary eo fa nanomboka potika le tsara tare vaky ny tare rotodrotika ny tare rimbona ny sofina no ny vono mahazo isan'andro jaly mahazo isan'andro dray andro tsy zaka le tovavy tsony fa lasa izy nandositra lasa izy nandositra ary nandositra lavitra ny tanàna ny tare potika efa lasa ratsy tare no ny voninazo azy tany izy ny aona tamin'ilay tovolahy izay nikandrakandra azy lay ino izy tsika lay mpiandromby tonga teo lay tovavy ary nahita lay mpiandrotra fa inona mahazo anao handray zany mahazo anao ary to potika be ny tare anao fa nanina ianao nitoman'ilay tovavy sady mitantara ny zavatra mafy ny anjady taminy ka ozy lay mpiandromby manao hoe ndry mampalahelo ahy ianao raha ohatra ka mbola tianao de mbola vonina niaraka aminao kakalay tovavy zany zao efa ratsy tare efa tsy zale tsara tare tsony zany efa nanambady efa rotodrotika efa tsy za mbola virjiny tsony zao zany efa tsy santerena tsony tsy manino izy lay tovolahy fa raha tia ahy ianao de mbola vonina ny itia anao de ozy lay tovavy tsy maninona ray zany fa vonina niaraka aminao vonina ny ovadinao fa zarako ara mahita olona tsara fanahy iaraka amiko indray ay ozy lay tovolahy dahoary sika ho any an-trano dadasineny ozy lay tovolahy kely mpiandromby nakana tovolahy izy nakany an-trano lay tovolahy noentiny tamin'ny dadasineny ty le tovavy zay tena niriko hatramin'izay azoky an'izy dadasineny azoky an'izy ka ity ay mahafinaritra zany tonga sonao kaka lay tovavy tonga tao trano ray aman-dreny satria nao izy nareo ny zavatra nitranga teo alohany teo nisy omby efa ho arivo mahery fa
fanga tsy mpiandrombo ny asanao de hoy izy la tovolahy hoe he mpiandrombo ny asako miandrombony dada sineny ny asako reo omby efa ho arivo mahery reo de ombonay avokoa rehefa malala am'ty takarivo ity mety efa remby ny vezivezy ny dododo tary sy tary ianao Andriamanitra nefa te hiantso anao indray tsy mafoy anao izy na de mitena ary anao hoe efa potika ny fiainako efa simba tsy santeraina tsony ny amiko de mbola tetena aminao izy hoe avy ety zanako mahatsiarova indray ny andro sabata ivavaka isika Andriamanitra tianay misaotra anao zay satria be fitiavanao mpamindra fo mitahiranay mandrakariva eo ambany fahasoavanao tompo masonao adininay hatramin'izay ilay fotoana mamy izay nomenao anay zanakao dia ny sabata izany ankehitriny tompo masonao ho an'izay manaraka sy maheno izao fotoana izao aoka ianao mba hiaraka aminay ka raha toy izay taloha tsy mitandrina tsy mahatsiaro izany andro izany ankehitriny kosa izahay dia voninanao dingana vaovao hanampy